fotoana hideranay ny anaranao masina midera mankalaza le anaranao tsy satria Andriamanitra velona ianao mpanjaka ny mpanjaka ary ianao no nahary zao rehetra zao ianao koa nahary ny olombelona misaotra anao Jehova satria misaotra anao Andriamanitra no fitiavanao lehibe fa fitiavanao matoa izay mbola tratry zao fotoana zao izay nalefanao zanako alay tokana anehoanao fitiavanao fa nalana ny fahotanay hafa keliko izay zao ary dia afaka miantra anao Dada misaotra ny amin'ny zavatra rehetra misaotra koa tamin'ny nandefasanao ny Jesosy Kristy izay maty tamin'ny hazo fijaliana ho fahalana ny fahotanay misaotra tamin'ny zavatra rehetra misaotra amin'ny nandefasanao fanahy masina mampatsara anao teninao isan'andro rehefa afaka arsy dia mametraka an'izao fotoana izao eo am-pelatananao ianao izay nampanoratra ny teny mba ianao koa ny anazava an'izany ametraka ny teninao mba avampanompoana Andriamanitra rehetrarehetra ny fotoana rehetra izay eo ataonay dia apetraka eo am-pelatananao ary dia misaotra amin'ny zavatra rehetra mangataka famelan-keloka amin'ny tsy fitateranay mangataka famelan-keloka amin'ny zavatra ataonay tsy fanaraka amin'ny sitraponao ary amboary izay isan'andro isan'andro mba hitovy aminao amboary izay misaotra Tompo anaran'ny zanako Jesosy Amen. Dia anao hira anankiray tsika, inona ny hira tianareo atao? Fifanampanazava. Dia tonga izay dia tarito izay afaka manao. Rifanampanazava ny andran-dranao zay azai lafa tongava tao midi fanainay mba ho fantatray zava zay lazay ny teninao areto lalandava ao ampony afonao. Ry Jesosy mitenena, ry Jesosy mitenena araka ny fombanao amina zay manantena mbandre ny feonao fomara risimbanay mba tsabo sy antra ny tei no fatsisay aneony olatra. Dia mbola hotoizantsika ny fideranan'Andriamanitra anao hira faharoatsika inona ny hira afaka atao? Feno fiderananao izay irayo ka misaotra anao no ny soasese zay nafafinao anay ka misaotra anao misaotra anao fantiavy fiderane ty misaotra ny anaranao ny afalina indroaseo ka misaotra anao rirainayo misaotra anao izay ka mitiavinao fiderananao ty misaotra ny anaranao ny afalina no indroaseo ka misaotra anao rirainayo. Efa marana tokoa ny zavatsika dia mila misaotra an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra izay vita ary mametraka koa am-pelatanany ny zavatra rehetra ho avy. Izy moa dia niteny tamintsika hoe mandehana hozy izy ataovy mpianatra tontolo izao jorova olombelona betsaka ny zavatra miady antsika amin'ity 2026 ty ka dia mampahery antsika rehetrarehetra ary dia misaotra anazy amin'ny zavatra rehetra tamin'ny 2025 ary mbola
toizantsika an'izay ny fiteranan'Andriamanitra anao hira anankiray hafitsika inona ny hira tokony ataontsika isy manana hira izay tokony atao tsy misy rehareako marina mihitsy zava tsy misy rehareako afa-tsy anao Jesosy a dia zay ny hira ho ataontsika Reako afa-tsy anao Jesosy anao ny hery anao ny haja sy voninahitra ny fasana sy ny fiaina tsy hita indro efa resina izao tontolo izao de nahita fefanitsangany anao o sambatra Jesosy manananao zay tompony hery sambatra Jesosy miankiny eo atratranao ampiany fitiavanao ampiany finoko anao raketiko ao ampolalandava fareharehaky anao. Tena sambatra tokoa tsika fa aleo mba averintsika izy ataontsika maretiretina mihitsy hoe sambatra ao Jesosy a dia ataontsika mifotsika manontolo le fiverenana fotsiny ataontsika zay mahatsiaro teny ho sambatra dia tena okitsika hira fotsika iray manontolo mihitsy za tsy mahay mihira za mba hira koa ay atsika rehetrarehetra sambatra sambatra ao Jesosy manananao zay tompony hery sambatra ao Jesosy miankiny eo atratranao ampiany fitiavanao ampiany finoko anao Jesosy aketiko ao ampolalandava fareharehaky anao. Alleluia. Hoay irositsika amin'ny afaka mifampizarytsika zay te hizarateny na zay te hijoro vavolombelona ahafahantsika mahafantsy hoe zao avy nataony Jesosy atao amin'ny fiainantsika be da be moa ny fijoroana vavolombelona fa afaka manao tsirairay avy zany zay teanao e. Izy teanao hijoro vavolombelona ko Zaza aloha nomboka anankiray fotsiny tamin'ny fahatongavany pasteur Rodolphe Amenekavy aty moa zany dia niresaka tamin'ny telefôna zay dia niteny izy hoe aoka androany alarobia zany no ataony ty fotoam-bavaka ity dia nefa za zany teny tamin'izay za olona miasa be fa tsy fantako zany hoe inona le fotoana tsy afahako misy fotoana zany tsy miasa fa misy fotoana miasa dia après misy fa noho nijerevako ny planinako dia tena hitako hoe larobia tsy miasa zay hoe tena mahay zavatsy ty Andriamanitra ty efa fantany hatramin'ny planinako hoe inona le planinako dia zay nasen'ny pasteur Rodolphe antenenina tena isan'andro gaga mihitsy amin'ny zavatra kelikely madinika ohatran'izany ataony eo amin'ny fiainako dia fiderana ho anazy rehery tsisy anao fiderana tsisy anao fijoroana vavolombelona hafa ay okazaloa vavolombelona fahatsarany Jesosy zany teo amin'ny fiainako tamin'ny 2000 moa pasteur Rodolphe tonga taty
2000 talohan'le nanao évangélisation dia misy telo mianata zay tonga dia za zany tsy afaka tamin'io dia ozy izy le fa lay koanetrano fa andao mandeha fa mety mba misy zavatra mba ana fa mpanompono Andriamanitra avy Madagasikara tsy fantatsy sara ve pasteur Rodolphe dia ndao aho an'izay niinsiste be izy zany dia nandeha any nefa ny tsy afaka dia miomana dia tonga izy tany an-trano dia nalaiko tany an-trano dia tonga mivavaka dia rehefa nivavaka dia mitondro pasteur ohatr'izao dia ozy izy pasteur misy zavatra nandrasanao ozy izy pasteur tamin'izay nanomboka tamin'ny 2019 dia raha pitso ozy izy dia aheno vaovao ianao tsy fantatro tamin'io na zany tonga dia nandray an'le teny fa be dia be ny olona teo be dia be ny olona tao tany lapradette fa zaza to dia ohatrany tselatra zay foko dia zava eo tenen'ny pasteur amen fa tonga ny pitsony pasteur amin'ny folo to dia azo message io zavatra nandrasana tena hoe dia raina Jesosy androany Mino koa fa volanao zavatra be dia loatra zany Jesosy eny na dia amizao sifika izao mankasitaka indrindra dia raina indrindra lay Andriamanitra tompotompo sy mpanjaka. Dia misaotra amin'izany dia misaotra amin'izany fijoroana vavolombelona zany fa manana teny ino moa fiteneny ireny faminaniana pasteur mahita ny zavatra ho avy zany mahazo hafatra ho an'ny olona tsirairay avy ka tsy fantako eto ka misy hafa olona afaka tonjony pasteur ray hafa koa na tsisy tsy maninona mihitsy isany afaka izy mitafaka joro vavolombelona manaraka tsy maintsy ny fijorana vavolombelona fanomezam-boninahitra dia afaka misaotra an'Andriamanitra rehefa mijoro vavolombelona dia faly be mihitsy ny any ambony maheno fijorana vavolombelona sady anao mitsikitsiky be mihitsy avy eto any manjary tsy maheno ny olona tsy mety kosa taty mafimafy fotsiny eto miatra zany eo avy io ny ahy zany nijoroko vavolombelona dia tamin'izay tany Madagasikara zay zany hoe mba fanirinay zany vao niala tety zay telo mianaka hoe hitondra ny famiako sy famille Laurent hoe hiaraka zany zay dia nefany ny frais zany efa lafa budget koa manaraka an'izay dia ozy mahatsialo dia zay zany hoe alao zany andeha fotsiny za zany efa ozy hoe Laurent tantena bon za zany miteny foana chaque fois bon andeha foana tsika zao any mahita anazy fa tsy maninona zany efa ankinina amin'Andriamanitra mandeha amin'ny finoana zany le izy dia ozy dia tonga tany tokoa ary zay dia nandeha ny andro nandeha ny fotoana dia tamin'izay vao tonga tany zay dia hoe jereva trano zany fa za tena tsy miasa saina tsy mijery trano mihitsy ohatrany hoe tsy miasa fa ao anatin'ny saika hoe mandeha ireo olona 20 ireo dia hoe hoaisitsika dia hoe ho an'ny Majunga dia jereo fa zany ny trano dia ozy izy lozobaviko hoe jereva trano izy izy dia mifanao plus tsika fa nampy fa jereo foana ny trano dia mijery dia teneniko le kozinanay zany hoe nini andanao mijery trano amin'ilay andehanantsika dia eny ara ozy izy fa alao ara hijery trano dia jereo dia hoe tsy maintsy antaniana aloha le olona satria tsy fantatra na olona misolokony ao amin'io internet io fa za tsy maintsy mampandefa olona ny Majunga dia ny andro amin'io zay tonga angambany izay larobia nefa programme andeha Majunga latsinaina angamba zany ahoana tsisy asa saina tena ohatrany hoe fantatra hoe tonga Majunga tena tsy mivako loha dia ozy mantsy Laurent ndao atsika hoe ahoana dia tsy haiko fa mila mandeha fotsiny tsika io zany dia tsy fantatra hoe tsy haiko dia tomobile fa hita fa le trano zany tsy hita
dia zay tsy haiko hoe ohatrany hoe mahita foantsika jesosy mampahita foana fa tsy fantatro a dia avy eo zany a oza hoe vino moa ary pastera mandeha fa tsika koa mila mandalo any amy zareo fa zareo aty fransa zany dia nanantso zany zay dia ozy izy pastera latsinazy zay mandeha salahady nareo ny andeha tamin'iny dia ozy izy hoe makanesa ozy izy aty an-trano ozy izy dia zareo fa nanao préparation na entana dia ozy hoe matsialoro zareo ny mola fa andeha dia mama moa za mandeha anaty foana fa zay eo ihany dia andao ary atsika andeha hoany dia ozy izy pasteur zany hoe ay dia ahoana programme nareo zay io any masakapola tsy mahita trano mihitsy fa dia tsy hay any trano nareo ozy izy pasteur fa tia zay no marobe tsy manina mihitsy ozy izy pasteur fa any aminay ozy izy dia tiako tenenina zany a tsika tsy dia hoe programme atsika hoe matotra be avy aty andafo hoe na misy volana tsy fa rehefa matoky an'Andriamanitra zany ianao dia Andriamanitra mipakana foana ozy izy pasteur hoe any trano izy izy dia misaotra an'Andriamanitra misaotra betsaka anareo aloha fitaovana tamin'ireny rehetrarehetra reny a fa dia tsy voavalinay moa zany fa dia Andriamanitra ao tampoloha maly a dia raina ny fa le zavatra zany hoe zavatra rehetra miara-miasa soa zay tian'Andriamanitra satria izao vita iny nany hoe nisy volana tokana zany hoe saika hanaovana an'izay dia avy eo zany nandeha nitamatavy fa tsy araka tamin'ny famitso fa kely fotsiny zany tonga tany tamatavy zay avy teo a dia nanao vakansa tsara dia tonga ny maraina tany folo pointe hoe maty rado cousinay le izy cousin Germain dia hoe ahoana ty dia tsy maintsy miakatra zany tsika fa atao ahoana zany fa lasa dia ohatrany hoe zavatra rehetra miara-miasa soa zany a ohatrany hoe nisy plantade dia ohatrany hoe afaka niakatra izay nandeha namonjy an'le fahoriana après zany ohatrany hoe ty le vola saika nanaovana zavatra dia na tsy maintsy naka spécial izay niakatra tany tamatavy hoe Andriamanitra zany mandahatra foana na inona mety everina hoe ratsy ao amin'ny fiainana dia misy plan'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra ny amoa zany dia raisiko amin'izay foana ny zavatra rehetrarehetra hoe misy antony zany io zavatra rehetrarehetra mitranga eo amin'ny fiainantsika ka na everina hoe ratsy a dia plan'Andriamanitra misy ao ambadika fahatsarana foana dia hoe miara-miasa aso ny zavatra rehetrarehetra zay zany tiako tenenina hoe tsy ao am-pelatananao no inona fa zay sitrapon'Andriamanitra no ao ho tanteraka dia zay le voninahitra an'Andriamanitra makasitraka atsika dia mbola hoitoizantsika ny fidiranan'Andriamanitra ahafahantsika tsirairay avy mieritreritra hoe inona ny afaka tenenina na misy fizarana hoe izy ty fampizarana ohatran'izany dia fotoanan'izao alohan'ny hitonjany pastera teny misy hira ve a inona ny raha afaka hoe ho ataotsika maminy foko ry Jesosy ny famonjena zay vitana ny adisoko navelana tena fakao mandrakiza Jesu malalo pamundisu induni aiku raisuanau velukanupu velukanu vonukanau zai sitrakau tanuni fuku ri Jesoti zazatima sarakanau muramarevi muramani tanu ifiki trawaminau Jesu malalo pamunjisu iduliaiku raisuanau
velukanompo velokano volokanao zay sitrakao aoka ny foko sy ny fonao iara itempo tena iray aoka ny saiko sy ny sainao iray safidy mandrakizay Jesu malalo panzisu induniaiku raisuanao velukanupu velukanu vonukanau zay sitrakao. So maviviana dia manana fizarana ho atao atsika. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy dia saotra ny tompontsika ny amin'ny fotoana ohatran'izao ahafahantsika mifampizara ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa amin'ny toerana ohatran'izao dia azava indrina fa eto Jesosy. Jesosy ny teny hoe naiza naiza ozy izy angonandrona ny telo amin'ny arako dia ampovoany dia ndaontsika tena hoe angetaeta an' Jesosy androany aza mijery olona na dia izay akaikinao ary fa tena hoe Jesosy ianao ny atongavako eto amin'ny fanatrehanao dia misy ny fahavokisam-pifaliana eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia misy zavatra spesiala ataon'i Jesosy foana tsy ilay hoe ny tenen'ny pastera ny tena zava-dehibe na liana fa zao Jesosy eto mahafantatra ny amin'ny zavatra ilaitsika. Jesosy eto mahafantatra ny eo am-pontsika. Zavatra fohy fotony zaraiko androany dia momba an'izay fanatrehan'Andriamanitra izay. Rehefa nandeha zanak'Israely dia tadidintsika tsara angamba ny tantaran'ny mana. Rehefa nangataka rehefa nanome mana an' zareo Andriamanitra dia nisy fotoana zareo nangorona an'ilay mana nefa ny Mosesy ny teny taminy hoe aza misy manangona ozy izy. Dia raha tadidintsika tsara dia misy ny mbola tsy manaiky foana dia nanangona dia ozy izy vadika olitra ozy izy ilay izy. Dia nisy fotoana indray ozy izy indray Mosesy hoe manangona indray fa sabata rapitso dia angony daholo le mana dia nanangona indray nefa mana mitovy ihany. Dia rehefa niteny Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpanompony dia tsy niova le mana indray, tsy nivadika olitra zany izy nanangonina any. Dia zavatra tena hoe mahagaga be farany ozy izy indray Andriamanitra tamin'ny zareo hoe angony indray ozy izy le mana dia hoeto ao amin'ny trano le fiara dia ho hita ny taranaka faramandimby. Dia jereo tsara inona ny zavatra nampiavaka an'ilay izy rehefa Andriamanitra no miteny dia mety foana ilay izy. Fa rehefa itsika manao izay tiantsika dia tsy mety mihitsy ilay izy. Rehefa niteny zao Andriamanitra hoe tsy manangona mana dia nisy nanangona ihany dia lavadika olitra ilay izy. Dia rehefa niteny indray izy hoe manangona dia nangonina ilay izy dia tsy mivadika olitra indray ilay izy. Dia rehefa niteny indray izy hoe hoeto hatramin'ny taranaka faramandimby dia jereo voazona tsy tao anaty frizidera fa tonga dia voangona ilay izy. Inona tiako zaraina amintsika dia izao hoe rehefa eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsisy ninona tsy azon'Andriamanitra tahirizina. Eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ny tahirizan'Andriamanitra ny fiainam-panahintsika. Eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ny tahirizan'Andriamanitra ny fahasalamantsika. Izay zavatra mahakasika antsika rehetrarehetra
rehefa hoentitsika eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia jereo fa voatahiry zany. Mila antsika manontany tena hoe maninona ny tsy voatahiry ny ohatr'izao, fa maninona ny tsy mety stable mihitsy ny fiainako, fa maninona misy zavatra tiako atao nefa tsy tanteraka foana ilay izy satria tsy mba noentinao teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Fa endrena be dia izao hoe eo amin'ny fiainana ndao hianatra metraka eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Inona fanatrehan'Andriamanitra? Eo amin'ny communion, eo amin'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, hoeto amin'Andriamanitra amin'ny fiainanao fotoana izao. Tsy hitadavantsika zavatra be dia be fa hitadavantsika n'Andriamanitra. Mahagaga be ilay mana rehefa ozy izy hoe ataovy eo amin'ny fanatrehana ao anatin'ilay fiara fanekena dia hatramin'ny taranaka faramandimby amin'ny taona tany dia tsy mivadika ilay izy, tsy simba. Be dia be indraindray zavatra simba eo amin'ny fiainantsika satria tsy mba apetrakantsika amin'ny Jesosy. Indraindray na sentiment antsika ara simba satria tsy apetrakantsika eo amin'ny Jesosy. Be dia be ny zavatra tsy stable eo amin'ny fiainantsika satria tsy apetrakantsika eo amin'ny Jesosy. Mana izay mora simba aza, tsisy ifandraisany amin'ny fiainam-panahy tsisy, nefa rehefa noentina teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia jereo hoe voatahiry hatrany amin'ny taranaka faramandimby. Inona eo amin'ny fiainantsika ny tsy ho vitan'Andriamanitra ny tahiry azy? Ny fahasalamana ve? Tokantrano ve? Ny anjara voatendry tsara be ve? Andao hiazakazaka mba eo amin'ny fanatrehana. Ndao mba hianatra hitondra ny fiainantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Ndao mba hianatra hametraka an'izany am-pelantanan'Andriamanitra, hapetraka eo amin'Andriamanitra. Aza lany fotoantsika mitady fiadanana, fahasambarana ao anatin'ny zavatra izay eto amin'ity izao tontolo izao ity, fa andao hianatra hametraka eo tongotry ny tompo. Andao mba hiazakazaka eo amin'izany fanatrehana izany. Fanatrehana mety daholo na eto na iza na iza, fa rehefa misy fifandraisana amin'ny Jesosy fotsiny ianao dia izay no atao hoe fanatrehana. Eto izao fanatrehana eto androany. Inona no manavesatra anao? Inona ny zavatra rehetrarehetra mety hitanao fa tsy mivaha mihitsy, le tsy mivaha mety hoe tsy stable amin'ny fiainam-panahinao, izany ake problème be. Te hiezaka ianao hifanakaiky amin'ny Jesosy nefa tsy mety mifanakaiky mihitsy. Te hity an'i Jesosy tena au fond mihitsy ianao hoe tena zaraka zany, tena te ho lovy amin'ny Jesosy nefa tsy mety. Nefa an'i Jesosy ny teny fa raha tsy mitovy aminy tsika tsy handova amin'ny fiainana mandrakizay, problème hafa koa nge zany. Hoe anao te handroso fantatrao ny marina, mila mifandray amin'ny tompo ianao nefa tsy mety mihitsy. Entiny eto amin'ny fanatrehana izany androany. Voavaha eto izany androany. Ho voatahiry izany fiainam-panahinao izany androany rehefa hoentinao amin'ny fanatrehana. Izay ny zavatra tiako mba zaraina antsika androany hoe ndao hity ny fanatrehan'Andriamanitra. Ndao hianatra hity raha vao resaka momba an'i Jesosy, raha vao zavatra momba ny ara-panahy dia ndao hiazakazaka tiana mihoatra ny zavatry ny tany rehetrarehetra, izany zavatra ara-panahy izany. Dia mihitsy matoka efa nandray zavatra ianao androany. Amin'izay zavatra izay dia hitehaka ho an'ny tompontsika. Andao hira fiderana iray tsika alohan'ny alohantsika ny tenin'Andriamanitra. Asa raha itsika lera hoe ny teninao sy amin'ny firana fanampiny fa enina izay ny teninao Jehovah ray mahery. Ianareo ve izay hira tsy ianareo? Jehovah ray mahery zay nomenao alay dia teny tsara sady mampahery ka mampifaly ny fonay ny teninao fonay na sakafotoko ny teninao ranonay satria fototso ny teninao no teny tsy mba maty maharitra mandraky izay. Vavakasika toko ray masina tsara indrindra izay ny an-danitra amin'ny anaran'i Jesosy tonga eto izay rehetra mivory laniny eto androany noho ny fitiavanao sy ny famindraponao, noho ny fitarihan'ny fananao masina. Mino Andriamanitra fa tsy natsonao izahay tonga eto amin'ity toerana ity hoe hifankahita satria tsy mifankahita ela, na hoe mifankalahelo satria mpianaka, ray aman-dreny zanaka, mpiray-tam-po tsy mifankahita ela.
fanatsoinao zay iray tateraka aminao satria eo amin'ny toerana zay tsonay ny anaranao dia eo no natonanao anay sy tahinao anay. Ary androany zay dia hofikisanao zava-tsoa ny alalan'ny teninao indray. Tena mangataka Jesosy androany, aoka tsy sokatra mivavako raha tsy teny avy aminao. Dia tario amin'ny alalana fananao masina satria saripady manambara ny teninao fisainan'olombelona. Tsy napetraka ao anatin'ny olombelona mety loha ny fahendrena fa amin'ny alalan'ny Saint-Esprit na ny fananao masina. Tario zay fanahy masina androany dia omeo anay le tena teny sahazanay hiatrehanay an'ity taon'ity indray. Mba ho aina ho an'izay mahazo azy zany teny zany ary fahasalamana ho an'ny nofinay rehetra. Sokafo ny ato fanahinay lalina zay mikatona rehetra mandaha sy manohatra ny tenim-pahamarinanao dia raha vao tsy anaketsana ampahefana ny asan'ny diavoly fa mpitoery ho mahitsy ao anatin'ny fonay ny fahafahana mandray ny teninao satria fantatray fa izany no antony iainana eto ambonin'ny tany ny velona amin'ny teninao araka ny teninao hoe tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra zay laoko ny vavan'Andriamanitra. Dia androany mitenena Jehovah, mitenena Jesosy Kristy Tompo, ampiteneno ny vavako fanahy masina hoeto ilay tena teny fiainana avy amin'ndray ao amin'i Jesosy Kristy ka natao zaraina amin'reto mpanomponao reto ho an'ny olona rehetra zay manaraka ao amin'ny roy ny Asvekela sy ny rehetrarehetra zay manaraka ao. Tsy natao hisy titre na dénomination zao teny zao manokana ho an'ny olona fa ho an'ny zanaka ao rehetra sy afaka mandray anao amin'ny alalan'ny teninao dia hofikisanao zava-tsoa amin'ny teninao izy. Amin'ny anaran'i Jesosy mitenena Tompo. Amen. Miarabantsika rehetra zay namaly ho fanasana aloha androany ao anatin'izao antsika zao. Tena testa be zany hoe any ivelany mety mandalo -2, -3, -5 nefa niazakazaka avy any amin'izay toerana nisy azy ny tsiray avy tonga eto tena kasitrahana reto zany finiavana ngezabe ao anatin'ny fonareo zany nanaiko tariny fanahy masina ho tonga eto. Fa no manarakaraka an'izany ihany koa miarabantsika tsiray avy tratry ny taona vaovao 2026 be dia be ny tsy mifankahita tava fa antsoratra ihany fa azo mifanatrika tsika mianakavy dia ankasitrahana indrindra Andriamanitra nanomentsika an'izany taona zany ary isorana ny tompo raha mbola nomeny tombonandrotsika fa mbola tsy vitany amintsika matoa mbola velontsika mbola misy ilany Jesosy atsika. Dia ny anankiray fahatelo tsy kely indrindra fahagoavana indrindra dia ny fisorana an' Jesosy Kristy zay tompony aina, tompony hery, tompony fahasoavana, tompony teny manome antsika zao fanambarana amin'ity andro androany ity izao. Androany dia tondratsika ao anatin'ny fotoana foy amina karazam-pampianarana kely anairana ny ao anatitsika ilay atao hoe tena fiadanana marina avy amin'i Jesosy Kristy. Tadio fa niazakazaka ny fotoana miakaiky sy akatoka ny fiverenan'i Jesosy. Ny fiangonan'ny andro farany dia mitovy tamin'ny fiangonana voalohany ny farany satria tamin'ny fiangonana voalohany Eglise primitive dia be nisy fanenjehana dia isaky ny tokantrano ohatr'izao ny vorian'ny mpianatra satria mafy be ny persécution tamin'izany na fanenjehana tena mafy. Dia tadidio hoe ianao androany tsy hoe mbola misy manenjika efa manomboka mitanga ihany le fanenjehana amin'ny lalàna ohatry ny hoe raha mitoritsy velany eto zao ianao hoe tsy mety ny gay ohatra na hoe tsy mety ny homosexuel na zavatra ohatr'izany dia heverin'ny fanjakana fa manelingelina ny filaminam-bahoaka satria efa be dia be ny olona miaina ao anatin'izany. Ny ankizy any am-pianarana aza tenenina hoe parent fa tsy misy tsony hoe papa et maman fiteny satria miratsy ny tany. Dia tadidio fa arakaraka ny androsoa ny vanim-potoana dia me manomboka misy fanoherana me mafy satria miratsy ny tany. Fanontaniana mipetraka amin'izao ny faran'izao ary tiako ho arahany rehetra ty fampianarana ity inoko fa tena hanampy ianao be mihitsiny amin'ny fiarahanao amin'i Jesosy mba hafany fotsika manomana an'izany fotoana atao hoe mpampakarana zany fampakarana zany no andrasan'ny fiangonana. Raha eto an-tanysika nefa tsy miandandra ny fampakaran'i Jesosy ao anatsika dia oroso mahantra indrindratsika. Tadio fa ny atao hoe fiadanana dia tsy hoe rehefa tomombana ny zavatra rehetra ilaina fa ny atao hoe fiadanana dia ny firanantsika fahatsapana ao anaty fa manam-piadanana sy fitsarantsika amin'ny fananantsika an' Jesosy. Paoly dia niteny an'izao teny izao ary ao tsara amin'izay ara ho an'izay rehetra manana ny fiadanan'i Jesosy Kristy any atokantrano any. Raiso ny Filipianina 4:4-7. Ozy izy ny teny amin'ny Filipianina 4:4-7 manao hoe ary ny fiadanan'Andriamanitra zay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy.
de ao Matthieu 4:20 eo fototry ny teny zay ovakitsika androany tempo fototry angana ao anatin'izay le hoe fananana fiadanana am Jesosy Kristy zay Matthieu 4:20 ka hatrany 7:20 ho Jesosy hoe makanesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa afatratra sy mavesatretana fa izany ho anome anareo fitsarana hoentiny zioga ka mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavina am-po aho de ahita fitsarana ho amin'ny fanahinareo ianareo. Tamin'ity faraparany taona ity tsika dia niresaka mahakasika momba ny hoe krismasy mpiadanana. Ny krismasy mpiadanana tsika tsy mankalaza andro, tsy ahoantsika na 25 décembre io na 1er novembre. Le fotoana tsy voafaritra tsara ao anatin'ny baiboly hoe zao nahaterahan Jesosy, fa tsika mankalaza olona teraka atao hoe mpamonjy zay loharano-mpiadanana ho antsika. Vao ny teniny anjely dia hoe fiadanana ho an'ny olombelona rehetra ny ambonin'ny tany dia mifaliry tany satria tonga ny mpamonjy. Anjely ny annonce fiadanana voateraka Jesosy. Nisa iapa aminany 500 taona meloana efa nyteny hoe andriny fiadanana no anaran Jesosy. Andriny fiadanana hozy izy ny tenin'Andriamanitra. Rehefa tonga indray Jesosy dia hozy izy hoe fiadanana ho anareo rehefa naniraka amin'ny mpianana izy. Mandana hozy izy nareo tsororoa dia torono amin'izay tokantrano idininareo ny fiadanana. Dia raha misy hozy izy zanaky ny fiadanana ao amin'izany trano zany dia tsy hiverina any aminareo izy le fiadanana tonononareo fa epita somatsara ny amin'izay vatanany le tsodrano. Ohatr'izany nataony Jesosy tamin'ny mpianany rehefa naniraka ny mpianany tsororoa izy. Zany hoe naniraka izy hitondra fiadanana. Tonga teto tanindray izy dia izy makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatra sy mavesatretana. Zany ho amenareo fitsarana na fiadanana. Dia avy eo indray izy taoriana ny fitsanganana tonga dia nisehotra vovoan'ny mpianany dia izy hoe fiadanako no omeko anareo, fiadanako no avelako ho anareo. Dia indray koa Jesosy zany fiadanana zany dia tsy tahaka ny fanomezana zao tontolo zao. Rehefa dinitsika lalina ny mahakasika an'izany fiadanana zany dia zany no tsy ampy eo amin'ny fiainan'ny olona. Tandremo isika tsy nantsony hitady fiadanana amin'ny zavatra eny ivelany fa mandray fiadanana avy amin'i Jesosy ao anaty communion na fiombonana. Niatrika zava-misy, niatrika taom-baovao ianao, niaraka amin'ny fiadanan'i Jesosy. Ty taona ity zany dia taona hiatrehanao ny zava-misy niaraka amin'ny fiadanan'i Jesosy. Ndaony ozy raiky no mahasamihafa andreo zavatra ireo. Mety misy olona mitovy momba ny fiadanana amin'ny anaran'i Jesosy fa tsy fiadanan'i Jesosy ny toriana fa mampifantoka anao izy amin'ny fiadanana vokatry ny zavatra ataon'i Jesosy. Tsy mitovy ireo. Manaraka tsara tsika rehetra na ny tokantrano na zay manaraka mivantana fa zavatra sarobidy be no zaraiko amintsika. Tandremo fa raha tsy Jesosy ny fiadananao dia very ny fitsaranao dia lasa koa ny fahasambaranao. Mila mijery tsara tsika ny toerana metrantsika ny fotsika sy ny fitsarantsika eto ambonin'ity tany mandalo ity. Ary zany no mahatsara ny fampianarana mampiorina tsara sy manangana antsika ho amin'ny fahalalana ny marina, tsy aketraka sy anderaka ny eo anatintsika eo am-panomponan'Andriamanitra. Satria tadio fa misy ifandraisany amin'izay karazam-pampianarana voarainao ny toe-ponao. Raha ohatra ianao ka misy olona mitory Jesosy aminao, tsy tena mandre fiadanam-po ianao ao anaty amin'ny fananan'i Jesosy, fa le teny mampitodika ny masonao hiantehitra amin'ny zavatra hain' Jesosy atao toy ny hoe miadana ianao rehefa be vola, miadana ianao rehefa tanteraka ny zavatra rehetra ilainao, dia tadio fa fampianaran-diso zany. Mila fantatrao ny marina ny amin'ny filazaon-tsara sy ny tanjon'Andriamanitra ao anao amazanany ianao miatrika ity zao tontolo zao ity sy ty lay mandrakizay zay no manin'Andriamanitra ho antsika aoriany zao fiainana zao dia tsy miankina amin'ny fananan'ny olona anankiray toe-po na lala sy nino an'Andriamanitra ary mampiorina ny finoany amin'ny zavatra ain'Andriamanitra atao fotsiny. Jaona 4:2-3 hozy izy ny ten'Andriamanitra ary ho fantatrareo ny marina dia ny marina no afaka nareo tsy handefy. Tandremo fa ny filazan-tsara hafa amin'izao ny farany zao dia maro no mampitodika ny olona ho amin'ny saritsary-piadanana, saritsary-pitsarana ho tonony avy amin'i Jesosy nefa amin'ny zavatra hafa, zany hoe amin'izao tontolo zao ihany. Andao fanazava kely amintsika tsy hoe Andriamanitra tsy afaka manao ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika. Apetrako tsara aloha fa afaka manome anao ny zavatra rehetra Andriamanitra, fa tsy tian'Andriamanitra ianao ametraka ny fitokianao sy ny fitsaranao ny zavatra rehetra izay nataony ho anao.
reny filazantsara reny rehefa mandeha de zao ohatrany hoe mampifantika anao amin'ny eto antany zany fotsiny tsy mitahiry ny finoanao hijoro an'Andriamanitra sy ona amin'Andriamanitra ohatrany hoe manaitra anao mba hifantoka amin'ny tompo hiatrika amin'ny fotoam-piverenany fa ny fiombonana amin'ny Jesosy ny firaisana amin'ny Jesosy ny fahalalana ny Jesosy sy ny famarinan'ny famonjena zany no ilaina mba ahafahanao hiatrika n'le fotoana anankiray zay ampakarany ianao ho ao aminy meko ohatra anankiroatsika de ho azonao mazava amin'izay ny zavatra tiako zarena mahakasika izany fiadanana zany raha mijerytsika ohatra ao amin'ny bokin'ny Jona ao amin'ny Jona toko faha efatra Jona toko faha efatra rehefa jerentsika toko faha efatra manomboka amin'ny 5 ka hatramin'ny 5 vakiko vetivety ary Jehovahandriamanitra nanomana tanatanamanga ka nampaniriany analokaloka any Jona izany ho alokaloko ny lohany satria sola izy anafaka ny alahelony ka dia nafaly any Jona indrindra le tanatanamanga kanjo amin'ny apitso marina dia nanomana fosotra koa Andriamanitra ka namelona le tanatanamanga iny dia nalazo le tanatanamanga ary no niposaka ny masoandro Andriamanitra dia nanomana rivotra mamay avy eny antsinanana ary dia namelony lohany Jona ny masoandro dia any izy ka nangataky ny hofaty nanao hoe aleoko hofaty toy izay ho velona fa hoe Andriamanitra tamin'ny Jona momety va izy ho firetry ny fahatezeranao zao ny amin'ny tanatanamanga ary hoy izy mety ny fahatezerako na dia mandrapahafatiko azy jereo hoe zany famarin'Andriamanitra dia ho Jehova ianao malahelo ny amin'ny tanatanamanga zay tsy nisasaranao na nampanirinao dia ilay maniry ndray alina monja ary maty ndray alina koa fa moa izaho tsy mba malahelo any Niniva ilay tanàna lehibe fa zay misy olona tsy roa alina sy rahetsy zay tsy mahafantatra ny havanany sy ny akaviany sady be biby fiombo koa jerinareo anie zany fon'Andriamanitra zao aloha rehefa mamaky baiboly mba tsy hadiso atsika dia mila mamantatritsika ny ompon'Andriamanitra ao fataro fa ny ompon'Andriamanitra dia lazain'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny zay voasoratra atao hoe baiboly dia rehefa mijeritsika zay zavatra tenenin'Andriamanitra ohatra ka mamaky baiboly dia mijeritsika ny tantaran'ny Jona dia hitatsika fa ny ao am-pon'Andriamanitra dia tsy ny fiainana hoe mety be ho an'ny Jona satria matory ampototry ny tanatanamanga mafinaritra izy fa migaingaina be ny andro dia faly koa Andriamanitra satria mety aminy mahita ny Jona finaritra toy izany raha ny amin'izany azoko antoka fa izy dia finaritra hita ny fiadanan'ny olony fa zao ny tiako fantatrao ambony lavitra amin'Andriamanitra mihoatra noho ny zavatra rehetra ny fiainam-panahy nalahelo an'ny Niniva Andriamanitra ozy Andriamanitra hoe olona be dehibe ny very mandrakizay tsy mahafantatra ny visy havanany dia ianao tezitra amin'io firenena io satria tsy tianao ny Filistina dia ianao mieritreritra foana ao anatin'ny fonao hoe fa vita ny anjara pitoriko dia tsy ova ny mpon'ny Niniva fa iodina amin'izay Niniva dia hita latsaka afo latsaka avy any an-danitra andevona ny tanàna Niniva no ao am-pony Jona eritrereto anie zany zavatra zany Andriamanitra nanome lesona ny Jona atsapany ny asarobidiny fanahy mihoatra lavitra noho ny tanatanamanga ny elofany nampahazo aina azy eritrereto fa io tanatanamanga kely ndray alina tsy namboleny io ndray andro tsy namboleny io fa vetivety dia ny elofany dia nitondra fitsarana ho azy le izy lasa nahita fahafapo tamin'ny fireketam-po tamin'le tanatanamanga namay niaro ny lohany tsy ho may Jona eto anie jereo tsara ato anatin'ity ten'Andriamanitra ty misy fitsarana anankiroa samy hafa ao anatin'ny testamenta taloha ary ohatra tokony ianana zanak'Andriamanitra andraisana lesona androany amin'ilay karazam-piadanana tiany Jesosy ho zaraina hiatrenao nyty taony ity voalohany fitsarany Jona faharoa fitsarany Daniela nahita fitsarana teo anivon'ny liona masika fa Jona kosa mitady sy anankina ny fitsarany tamin'ny fialofana tamin'ny azo tanatanamanga mampety ny nofony tanatanamanga ny mety voalaza eto fa tanatanamanga io mety ho vola mety ho voninahitra mety ho fahefana mety arena mety ho karazan-javatra iankinanao apetraka ao ho solo-tenan'Andriamanitra mitondra fiadanana ho anao zay iankina ny fonao ka mampitsahatra anao ivelan'i Jesosy dia tadidio ka iankinanao sy katsahanao fatratra dia sampy andrava ny fiainam-panahinao tsy hatateraka ny fifandraisanao amin'Andriamanitra avokoa Jona tsy nitsahatra ka izy na nisy tanatanamanga aza fa zao mieritreritra izy ao amin'ny tanatanamanga no ahitany fitsarana Jona tsy nitsahatra raha tsy tele tanatanamanga
ary hita fa rehefa nalazy le tanatanamanga de niaraka tamin'izay koa fitsarany very lasa nanometserin'Andriamanitra loko maty tonga de kivy satria nahoana zavatra mandalo no nitoerany fitsarany. Daniel kosa nefa tao andavaky ny lioana tena loza ny zavatra natrehany Daniel fa mitondra n'le fitsarany izy ho ao andavaky ny lioana fa tsy tahaka ny Jona nitady fitsarana tamin'ny tanatanamanga. Azonareo ma samihafa n'le zavatra mitranga fitsarana anankiroa samihafa reo. Nahoana Daniel nitsahatra tamin'Andriamanitra, Jona kosa de nitsahatra tamin'ny zavatra mandalo vetivety. Rehefa ny fitsaharanao ny tianao ankinina amin'ny zavatra hita maso sy mandalo de zay no ahalalana fa mbola tsy tanteraka ny fitoeranao ao anatin'le fitsaharana maharitra avy amin'Andriamanitra amin'ny alalany fandraisanao sy fanananao an Jesosy. Ny fitsaharany Daniel tsy niankina tamin'ny tontolo misy azy ny environnement sy ny zavatra lalovany fa ao amin'ny fatokilan'Andriamanitra tanteraka ao anaty communion na intimité profonde. Ny fitsaharany Jona de tao amin'ny fialofana mandalo confort provisoire hozy izy ny frantsay na koa circonstance. Zany hoe reo zavatra niainany Jona reo de ohatrany hoe zavatra mandalo. Daniel kosa nanana fiadanana tsy hairefesina, tsy azo ny tranga foanana. Io le Filipianina 4:7 hoe fiadanana mihoatra noho ny fahalalana rehetra. Ny Jona kosa eritreretiny hoe ao amin'le confort tadiaviny no mipetraka ny fiadanana. Rehefa nalazo am'izay ny azony Jona satria ny fitsarana omeny zava-misy na circonstance de tsy maintsy hifarana eo amin'ny faharavana de very koa ny fiadanany. Ka ny fitsarany Daniel tsy voakasika satria Andriamanitra de tsy miova mandrakizay. Ny tanatanamanga mety levona, ny vola mety lany, ny arena mety mandalo, ny voninahitra mety miserana, fa Jesosy Kristy lay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Mbazonareo ve ny fahasamihafandro fiadanana sy fitsarana anankiroa reo? Ny tena fitsarana riavana de tsy miankina amin'izay zavatra ety ivelany mety miaisitra, mety misy androany de miaisitra rapitso. Afaka esorin'Andriamanitra ny fisian'izany, afaka eo ihany koa zany fa le fatokina mampitoetra fiadanana ao anaty communion amin'ny fahatsapana anananao ao anaty volonté an'Andriamanitra ianao. Tsisy afaka naisitra an'izany mandrakizay. Afaka mandalo ny katalogue na fanoerana rehetra misy eto ambonin'ny tany fa naliona masika azy akombon'Andriamanitra amin'ny vavany eo anatrehan'ny olona manam-piadanana. Eny hoe ny fitsaharana tsy misy Andriamanitra tsy avy amin'Andriamanitra de marefo zany. Fa ny fiadanana avy amin'ny Jesosy sy eo amin'ny Jesosy de tsy rava sy potika zany mihitsy fa tsy maintsy mandresy foana ninona miseho sy etrenao eo amin'ny fiainana. Zany hoe raha adika indestructible. Zany hoe tsy indestructible, zany hoe tsy rava mihitsy, tsy afaka azo ny zava-misy potena. Ninona zavatra mampatahotra lalovany eo amin'ny fiainana de zao toy ohatran'ny Daniel ianao rehefa manana ny fiadanana Jesosy eo anatinao. Io fiadanana sy fitsarana io de renao hoe tafatoetra na de mandalo tafitra azy ianao fa tsy tahaka ny Jona tsara fialofana kanefa vide matsapa fahafoanana ao anatiny. Feno fepetra amin'izay zavatra ivelany ilainy Jona fa fonany ao anatiny rehefa tsy ao ny fiadanany. Ny fiadanany Jesosy raha vao tsy ao tamin'ny Jona nandritry ny fotoana zay nilan'ny fitsarana de zao mialoka amin'ny zavatra hafa ivelany fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainana izy. Ary tia mampalahelo amin'ny kristianina be dia be rehefa iveriny Jesosy. Raha iveriny zanak'olona mohita fity ao anatin'ny olona va izy. Raha iveriny Jesosy de ozy izy angatsika ny finoana be dia be, ozy izy ny maro angatsika ny finoana. Ho anao zay manaraka n'ity fandaran'ity androany ity tenin'Andriamanitra ity, miantso Andriamanitra amin'ity taona ity, miverenao amin'ny Jesosy. Ny alalana fa tsy ao amin'ny Jesosy ny olona de mitotototo tsy mahita fitsarana izy fa hoentin'ny fiainana. Raha tokony joro amin'ny fiadanan'i Jesosy, miatrika ny fiainana. Alleluia. Miangavy ianao amin'ity taona ity, aza mianatra fotsiny hoe mametraka ny olako amin'ny Jesosy, mametraka ny adiko amin'ny Jesosy, aza mianatra an'izay fotsiny fa mianara mametraka anao ao amin'ny fitsarany. Tsy mametraka
ny zavatra ilainao eo am-pelatanana fa mametraka anao ianao tompoko ny fatoany fa tsy le problema manodidina anao. Zany mahatonga amin'ny Petera rehefa netiny eny ambony-drano ka nierika de dobo fa raha vao mifantoka tafavoaka. Ndiky Tito an'ity tsy fotoana herikerehana amin'ny ady na ampidirana n'izao karazana zordirany commune manodidina ny tanàna sy ny feo be dehibe manimba fifantohana tsy fantoka amin'Andriamanitra, fa fotoana hibanjinana an Jesosy. Rehefa mibanjina an Jesosy ianao de tadidio tsy olana zay tafiotra hatrenao, satria ny tafiotra afaka mandala, fa Jesosy tsy niteny tamin'ny tafiotra mihitsy na niteny tamin'ny Petera hoe io le tafiotra fa zao ndray tsika eto ambony rano dia atsahatritsika. Non, tsy ny sady rese tamina tafiotra mihitsy Jesosy tamin'ny fotoana ao amin'ny bokin'ny Matteo 4:9-20 ka hatramin'ny 7:30 mba voakio kely any an-trano any. Rehefa nandeha Petera mivoaka ny lakana, tsisy resaka tafiotra sonjan-dranomasina fa misafotofoto teo le izy. Fa Jesosy fotsiny niantso amin'ny Petera hoe avy manatona. Fotsy rehefa mibanjana an Jesosy Petera tsy dobo fa vao nierika tamin'ny tafiotra Petera vitana. Zao azono ny fiadanam-po ao amin'ny teny ny ao anatinao, tsy jery tafiotra. Ndao netsika eritreritra karazam-pampianarana be dehibe amin'izao andro farany zao. Tondry maso raha tsy marina ny zavatra toriko aminao, fa marinana ny zarentsika. Be dehibe ny fampianarana te hampionona anao amin'ny tafiotra mitsahatra fotsiny. Fa tsy zany ny sekolin'i Jesosy. Sekolin'i Jesosy afaka mandalo ny tafiotra, fa rehefa tsy ahoanao izy fa mifantoko amin'ny Jesosy ianao, mijanonao azy izy. Tsy makay zany ny fanoherana rehetra misy eto ambonin'ny tany na 200 aza anisany. Rehefa azonao antoka feo amin'ny fiainanao Jesosy. Antsoy ny fanamasina fa manana parakletos ianao. Izy ny mpanampy. Ny tena fitsarana dia tsy hoe satria tsy misy ady tsony na koa tsy miatrika ady intsony, fa rehefa miaraka amin'ny Jesosy dia lasa tsy hita tsony le ady nanahirana teo aloha. Be dehibe ny kristianina mifendro voavoadona ndray mandeha tsy eo amin'ny Jesosy tsony rehefa aveo satria fampianaran-diso. Ny fampianarana mampifantoka anao amin'ny fahaiza-manao n'Andriamanitra fotsiny dia tsy hitondra anao any an-danitra. Satria amin'ny fotoana isehon'Andriamanitra madio souverain azy, tsy ataony tampoka le izy dia mety hieritreritra ianao tsy eo Andriamanitra. Aza manorona ny fonao ho fois contractuel. Zany hoe misy contrat iarahanao n'Andriamanitra. Rehefa zao nataon'Andriamanitra amiko dia Andriamanitra izy. Rehefa zao nataony dia tena izy no Andriamanitra ary tena anompo azy mandrakizay. Ary tsy ataony moa ngatsy Andriamanitra tsony izy. Afaka manao zay tiany Andriamanitra. Fatandremo mametraka ny fononao an'Andriamanitra, miankina amin'ny fisehoan'Andriamanitra hoe nampiny ianao na tsy nampiny ianao. Fa zao fotsiny Andriamanitra foana izy. Ninona hitanao, ninona tsy hitanao, fa zany laza marina aminao. Fandramany miorokorona ohatran'ny Daniel tena hoe velom-pinoana sy fanantena sy fatokinan'Andriamanitra io dia atao vitako zay liona sahanaikitra anao fa ny protection n'Andriamanitra ambony lavitra no problema hatrenao. Zay mahatonga an Jesosy ny laza Jona dia niteny Jona dia aza dia niteny Jona ty. Jona voalohany toko 4:7 min'ny epistily Jona dia zao niteny Jona. Ianareo anakatavy amin'Andriamanitra, ianareo efa naharesy reny. Satria lehibe zay ao aminareo no zay misy eo amin'izao tontolo zao. Lehibe zay ao aminareo no zay misy eo amin'izao tontolo zao. Mba fantatsika ve fa tsy fakahita amin'ilay fahalehibiazana ao anatsika mihitsy sika raha tsy mandeha ho volonté-n'Andriamanitra. Famonjena ny fanombohana fa fanahafana an Jesosy ny tanjony kristianisma. Satria ovainy ao anaty ianao vao miova ny ivelany. Raha ao anatsika tsy miova, ny tena kristianina matahotra n'Andriamanitra reto fa tsy manao fahagagana fotsiny. Olona matahotra n'Andriamanitra, mitoetra ao volonté-n'Andriamanitra, maneho fruit de l'esprit, feno fandeferana, mivavaka, na azy mitsangako fahavaliny aza. Afaka mamela heloka ny olona tianao zany fa normal zany. Ny olona tianao vitanao mamela heloka azy na manafotoana anao azy. Fa ny olona mitsangako fahavalinao no sain'Andriamanitra velanao heloka. Zay kosa kristianina rery mahavita an'izay.
aiza ho aiza eo amin'le dingam-panehoana ny maha-kristianina na hafanany kristy lalana misy ny kristianina am'izao ny farany zao. Efa mba ny saina ve tsika fa tsy akasitrahan'Andriamanitra na io alitara sy pilipitra na io pilipitra ny alitara moa azo fijaliana fa na io pilipitra itorianao teny io azy feno fanozonana hoe ady manangana seminaire de hoe ady anoerana ny fahavalo rehetra zay manohitra ny fiainanao de aoko ho faty my mpamosavy rehetra manodidina ny tanànanao. Zany ve ny mission-tsika kristianina? Ndana jerefokaina kaina namon'olona fa rehefa avy namon'olona izy nitarana tamin'Andriamanitra hoe tena zao azo izy de ho faty satria raha tsy nentiny nataoko vo nanenina fotsiny kaina de ozy Andriamanitra hoe tsisy olona afaka hozona zay olona mandatsaka ny rahanao. Nefa olon-dratsy manenina olona niala amin'ny fanatrehany nefa nanokatra ny fony Andriamanitra rehefa hitany hoe nanenina fotsiny nefa tsy voatery hoe hiala amin'ny ratsy fanao. Mba fatara ny lehiben'ny fitiavany de manompohany zany Andriamanitra fitiavany zany fa tsy Andriamanitra mpamaly faty amin'ny anaran'i Jesosy. Fampianarany diso. De hitreto hoe filiny kristianina zavatra ohatr'izany no haniny nefa mahavirola amanalikisa satria mamaly ny etaeta sy zavatra mampangididy sofina ny olona neny fahamarinana. Tsika raha te ahitany Jesosy tsy maintsy mijoro amin'ny fahamarinana. Jesosy ny lalana, izy ny fahamarinana ary izy ny fiainana tsy maharety ao an'Andriamanitra. Inona ny zavatra mitranga? Ny tena fitsarana dia tsy hoe satria tsy misy ady tsony. Fa rehefa Jesosy ny fitsarana naleo anazy afaka manakorotana sy mandrava fa tsy akasika anao. Alohan'ny faran'ity fotoan'ity dia tia kosokafantsika kely ny boky Petera voalohany toko 5. Ao vetsika eo. Petera voalohany toko 5. Ny 7. Ozy izy ny ten'Andriamanitra ary apetrao aminy ny fanahinareo rehetra fa izy ny mianareo. Apetrao aminy. Dikan'eo mametraka de mitsahatra ianao. Ohatra, misy olona zo eto mitondra enta mavesatra de miteny hoe apetrao amin'ny latabatra. De dikany hoe apetraka amin'ny latabatra tsisy tsony eny tananao. Tsy zay izy. De ozy izy Jesosy apetrao amiko ny fanahinareo rehetra. Zany ny zava-miafy ny fitsarana. Ny fitsarana de manomboka amin'ny fanekenao amotsitra tsy azona ny adinao avy aminao ny fandresena fa avitsoro ny kontrola de omeo an' Jesosy. Dobo Petera rehefa nitodika, tafavoaka Petera rehefa mifantoka amb Jesosy. Rehefa avotsitra eo an-tanany ny adinao de iaina sy hotony ao anaty fitsarana vaovao indray ianao miainga miaraka ny tompo amin'ity taona ity. Zay mahatonga antsika manomboka amin'ny 15 janvier mandra-pahatonga ny 21 jours après an'io de isy vavaka sy fifadikanina. Io vavaka sy fifadikanina io tsy vavaka sy fifadikanina italaotsika hoe tompo mba ataovy miliardera tompo mba vao ny fiainako tompo mba tsy zay le izy fa vavaka ampifandrifina fifantohana am' Jesosy. Fantoka tsara amin'iza am' Jesosy. No hoe mamotsitra tsy midika hoe mialana koa avela any le zavatra rehetra fa mamela malalaka ny fononao anapahatsapana sy fitsaranao anaty rehefa mivavaka ianao fifiana tanan'Andriamanitra ny adinao. Miteny am' Jesosy sy maneho am-po hoe tompo matoky anao rehefa matoky an' Jesosy ny olona de reny ao anatin'ny fon'ny fitsarana. Ny fiadanan'i Jesosy tsy hoe manapaka ao anatinao rehefa mety ny zavatra rehetra. Eo am'izay ihany ny alalana an'le izy. Ny fiadanan'i Jesosy tsy hoe manapaka ao anatinao rehefa mety ny zavatra rehetra. Renao ny fiadanany rehefa mifanitsy tsara sy mety ny communion nareo mianaka. Ny fitsarana zany, ny fiadanana zany de men'Andriamanitra anao ary tokony ho active na ny asa ao anatinao hiatrenao fanoerana. Fa tsy hoe rehefa tapitra ny fanoerana vao tafatoetra ny fiadanana. Zany hoe isika dia mila manana toe-po mandre fahatsapana ao anaty fa mitsahatra foana manoloana ny zavatra rehetra zay atrehantsika. Zany hoe raha diky le repos ne vient pas quand tout est réglé, mais il vient quand ton cœur est aligné avec Dieu.
rehefa mahitsy miaraka amin'Andriamanitra ny ao anatinao dia mipetraka ny atao hoe repos na fitsarana. Fa tsy hoe regle ny zavatra rehetra dia zay ianao vao mahatsapa hoe mitsahatra. Raha mbola zay ianao mandana manontany teny hopototry ny azo fijaliana fa mbola tsy miasa ao anatinao ny fiadanan'i Jesosy. Fa amin'ity taona ity tsy avelantsika raha tsy Daniel sy Daniela adolontsika. Halleloja! Tsy avelantsika satria ny fandresenao manko tiako ho fiainana fa tsy circonstance no mitondra azy. Le fitsarana voalohany hoentin'ny circonstance miankina amin'ny zava-misy, miva dia mitsahatra. Misy indray ny olona dia mararina dia ohatrany hoe olona sady mitebotebo mandoalika ny tsemboka no fadianina fa tsy manam-piadanana. Fa ny olona tena mikatsaka ny fiadanan'i Jesosy dia olona mirehitra ao amin'i Jesosy Kristy, feno ny afo ny fanamasina ary miaina ao anaty fahombiazana mandrakariva satria mamotsitra ny zavatra rehetra izay mampatahotra na fanoherana mitranga eo am-pelatanan'Andriamanitra. Dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe tamin'i Moïse teny amin'ny zanak'Israely mba handroso, nareo ny hoe angina na mitsahatra, za no hiady ho anareo. Ho ala mitoetra io misisa fiandriana mandrakizay eny voninahitra tsy efa azy etra amin'ny taloha indrindra, azy ankehitriny ary azo mandrakizay fa afaka isika. Andriamanitra ray ny tsara indrindra izay ny an-danitra tena matsiazo iny aho ny famarinana izany teny izany. Indraindray zay ohatra ny te hieno an'le teny mahafinaritra ny sofinay mampietany entana anay ireny satria feno profesia, feno fampanantenana. Kanefa tsy zany ny zavatra tianao henonay fa le teny tianay anampenana sofiny ireny satria maharary ny fanitsiny nefa tena mampety anay. Androany Jesosy nandre karazana teny zay tena teny avy aminao. Tena tonga izay ho tongotrao Jesosy. Mangeta hitan'izany zay. Mangeta hitsay ny afo fananao masina tena miasa ao anatinay. Tonga fitsarana, tena fitsarana sy fiadanana. Tena azo tsapahitanana. Vao manomboko ty taona ity. Tsara départ zay Jesosy. Rehefa tena rena io manapaka ao anatinay ny fiadanana. Ny etaetanay dia ny anao ny sitraponao isan'andro. Ny etaetanay dia ny anakanao araka ny tenin'ny Paoly apôstôly hoe manahafa tahaka ny anahafako an' Jesosy. Fa rehefa tanteraka eo amin'ny fiainanay ny fijoroanao amin'ny sitraponao, mora ho anay miatrika an'ireo fanoherana rehetra satria fantatray fa manoatra no mipandresy zay amin'ny alalan'le tianay. Tapitra ny fotoam-panompona modimody endrika ivelany, miafinao ambadiky ny toroteny, miafinao ambadiky ny fiderana, miafinao ambadiky ny andraikitra. Nefa miezaka mba te aneo ny tsara fa tsy tena manaiky hotarian'Andriamanitra ho fahatsarana. Oeto zay fanamasina, oeto zay fanamasina amin'ity taona ity. Apreto ao anatinay ny afinao. Dia oka vonina ahitrao Andriamanitra no anarona anay. Asa vela andeha amin'ny fahazarana zay. Oeto zay. Amin'ny fahendrenao sy ny fahalemem-pananao. Aoko ireo vokatry ny fanahy ho fiainanay andavanandro. Olo ny fandeferana, olo ny fanginana, olo ny fitiavana, olo ny fiadana, olo ny fifaliana, olo ny fahononam-po, olo ny fahalemem-panahy. Zany rehetrarehetra zany Andriamanitra. Tena fanirinay zany. Mianahafanay ianao. Satria raha tsy miovany ao anatinay. Tsy afaka hiovany eo ivelanay amin'ny fotoam-pisehoanao anjavony ty tamaso ty ary tafony tsy fahalovany zay. Tena mifonay Jesosy eo. Nitondrany mabavaka. Mombanay manontolo. Ny samahery ao anatinay. Ary oka mivoninahitra iso. Faly zay. Mahita hoe mandre vavolombelona. Tena renay hoe eo amin'ny fiainanay ianao. Tena fifalianay zany. Miseho foana ary amin'ity taona ity ianao ny laza. Fa tena aneo ny herim-panotronanao an'izay tena mijoro sy miombona aminao tanteraka ary manao sitraponao fa tsy zany mampahory anay. Fa mampahory anay Andriamanitra ankehitriny. Tsy mampahory anay teo amin'ny nofo intsony e. Fa mampahory anay raha sanatria mbola tsy mamaly ny etaetanao ny ao anatinay. Mampahory anay raha tsy mampifaly anao zahay. Ny fisinay vetivety ny fiainanay tao tany. Fa mandrakizay Andriamanitra izay miandry anay dia ambony lavitra no ty tamaso ty. Aoko izao teny pampaherezana zao. Amangisy andona ho amponitsy ray avy izay mandre. Hanovanay ho lehilahy sy vehivavy mahery ny fanjakana indray. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia misaotra antsika rehetra izay nanaraka androany amin'ny fotoanatsika
dia mino fa fotoana manaraka indray dia mbola ity sy fampaherezana foana irahantsika ao anatin'ny roy isoranareo satria be deaibe taminareo ny tokony ho tonga androany fa misy an'le tatsa misy grevy kely moa zany dia zay ny tsy nahatongavanareo a fa mino anefa ny ao ambadiky ny roy ao daholo tsika mianakavy dia mirary indrindra ka mirary mino fa tena itoy mandra-pahatonga any amin'i Jesosy zao fivoriam-bavaka kely tsika zao ifampatsiaro ho pototry ny tongotry ny tompo fa tsy hoe tsisy anankiray eto hoe miavaka mihoatra noho ny hafa Jesosy Kristy ny tena miavaka indrindra eto ary tsika rehetra mpanompo kely daholo manahaka azy ampo mandroso tsara amin'ny sitrapony ary mahita ny voninahiny manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy eo antsika rehetra ary manonona zao tsodran'izao amin'ny anaran'ny tompo hitanareo ny Jehovah ka hiaro anareo mampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo anandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka nomenareo fiadanana manonona ny fiadanan'i Jesosy manonona ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ary manonona ny fahatsarany rehetra mandritra ny titony ity ho tom-panehoana Andriamanitra azy amin'ny alalan'ny fijoroantsika titony ity ary tona fampisehoana ny zanak'Andriamanitra ao anaty fijoroana araka ny sitrapony tanteraka mino fa titony ity koa taona ny fijinjam-panahy Jesosy tena mandehana dia mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra satria efa ao anatin'le moisson farany tsika le tena fijinjana marina betsaka neny mahafantatra an'izany hoe ho avy Jesosy maro ny tena mahita hoe tena tsy maintsy hitrangy zany fa zao tandremo rehetra-zavatra anankitelo eto mba hiangaviko anao fa asy mangatanon'Andriamanitra mba ho le filazantsara pakatra anao ny renesiny sofinao sy ampifantoka anao amin'i Jesosy satria fotoana zao tsy fankahitanana amin'izana amin'izy eto tsisy olona na iza nizanizy averiko na iza nizanizy tsisy isy olo anao eo anatrehan'i Jesosy noho izany manaitra anao ny anjarako satria ianao siziny eo amin'ny fotoana iverenany teny zao manjo amin'ny fotoana sarobidy zany joro amin'ny sitrapon'Andriamanitra tanteraka omboy zay nofo tsy manjary mampanoty ty aleloia fa tao zay sokafa ny fiainam-panahy hijerevana ny fahatsaran'Andriamanitra rehetra fa ny ambony rehetra aza manahy na am'izay hoaninao ny hosotronao ny zotafinao fa ny voromanidinareo Jesosy jereo reny maika fianareo fa zao ny sokajino kely finoana ny fiahina ny zavatry ny tany fa ny fitoerana ny fitsarana ny lalina misokatra isitratsika ny tsara rehetra avy aminy mahita anao mbola eotra lavitra ny tanan'Andriamanitra sy ny fahasoavany ny fiainanao noho izay nisy anao hatramin'izay miombona tsara fotsiny mandehana amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsara fotsiny matahoran'Andriamanitra zany ny lalany fiainana miaraka amin'i Jesosy satria izy ny lalana sy fiainana ary fahamarinana tsy misy makany amin'ray afa-tsy amin'ny alalany veloma tompoko